Raha-batoko-lasy tompoko vavy ary manasanao anaraka ny vaovao ohatra amin'ny farany eto amin'ny TV Plus Madagasikara. Reza Hermanina, miarabanao. Miarabany Abraham Razafi, miarabantsika rehetra manaraka ny TV Plus Madagasikara. Ireo vaovao nisongadina ho an'ity andro an'ity fitoriana miisa telo no indray tonga any amin'ny anteny miaram-pirenena mikasika ny filoha teo aloha Andry Rajoelina ny ministra ny fitsarana fanerisoerana evy nandritra ny fivahinianany atao amin'ny fandaran'ny TV5 Monde. Naravina ny disadisa mikasika ny asa tanamaro to Manjakandriana izay niteraka ny fitokoana ny mponina nandoro-kodiarana nanapaka ny lalam-pirenena faharoa fahadisoana teo amin'ny fampiasana tany am-boalohany teo amin'ny tompon'andraikitra sy nonisy ka niteraka izay disadisa izay. Ireto kosa ny tapany faharoa anatin'ireo lohateny-baovao manana asa sy adidy goavana amin'ny fametrahana ny Madagasikara vaovao ny ministera ny serasera sy ny kolontsaina hoy ny sekretera jeneraly Miary Rasolofo Arjona Androany. Nankalaza ny fety ny Noely sy Krismasy ihany koa ny mpiara-miasa rehetra teto amin'ny TV Plus Madagasikara nialatsinainy teo noho nizarana ny Panigani ho an'ny mpiara-miasa rehetra tsy ankanavaka tsy diso anjara ihany koa ny zanaky ny mpiara-miasa ao anatin'izay. Ny firafitry ny toetry ny andro ho an'ny rampitso andro ny Noely 20 Desambra avy hatrany no niboatsika ny fampiarahan-baovao mbola hitohy nirosakorana manerana ny faritra maro eto Madagasikara ho an'ny 3 andro manaraka raha nitomba ny foibe famantarana ny toetry ny andro. Letsioka ny talio no mamaritra ny toetrandro eto Madagasikara amin'izao fotoana izao anatin'ny andro maloka sy rotsakoraka izany no ankalazany ny fetiny Noely rampitso amin'ny akapobeany ankoatr'izay dia misy ihany koa ny fikorontanana mety hiteraka oram-baratra amin'ny lakan-drano ny Mozambika ambanin'ny fepetra mety hivandian'ny Orivo-doza raha ny vaovao hatrany tanteriny anitra Lalaroso sy Omega Nevton. Mbola tombanana itoy mandritra ity herinandro ity ny rotsakorana manerana amin'ny faritra maro eto Madagasikara hoy ny fanazavana avy amin'ny foibe famantarana ny toetrandro. Na izany aza foana tanteraka ny fampitandremana amin'ny fabetsahan'ny orana raha ny faritra ny avoatany. Nitsioka ny talio no mamaritra ny toetrandro ankapobeny eto an-toerana amin'izao fotoana izao. Misy ihany koa nefa ny fikorontanana mety hiteraka oram-baratra amin'ny toerana maro eto Madagasikara ao amin'ny lakan-drano ny Mozambika. Ambany nefa ny tombany ahatonga azy Orivo-doza. Any amin'ny tapany avaratra atsinanana sy afovoany atsinanan'ny nosy ihany no maina ny andro anatin'ny 3 andro manaraka. Andidina ny 15 degré Celsius sy 13 degré Celsius kosa ny maripana. Fahiboka olona amonjy fodiana any amin'ny faritra ireo toa fiantsonan'ny taxibus amin'izao andro iray mialoha ny fetiny Noely izao. Fotoana iray fanamiana amin'ireo fianakaviana sy anararaotana ny fiarana ny fety tahaka izao ka antony hodiana any an-toerana. Efa tao anatin'ny 3 volana no nanomana ny fety mbola ahitana ny sarandalana ny vatsy hatrena ny fety indrindra hitondrana vatomamy sy fitafiana kiraro ho an'ireo fianakaviana any an-tanàna ireo mpandeha raha ny fanazavana orian'ny taom-baovao indray vao miverina miakatra eto andrenivohitra ny ankamaroan'ireo lasa namonjy ny faritra mamtina andrembololona sy omegarana fitsona. Vao maraina dia efa hipokolo ireo tompiantsona ny taxi-brus somebiseby ny rehetra mivingitrentana sy mifampitaiza indrindra miaraka amin'ny ankizy madinika hamonjy ireo taxi-brus. Andeha hody any amin'ny faritra ny aviana izy ireo izay efa fanao isaky ny fety tahaka izao ny ankamaroany raha ny fanazavana rehefa vanim-potoana krismasy ny taom-baovao mantsy no hamonjena fodiana raha ny nambaran'izy ireo hatrany. Tsirabe any manao krismasy satria avany irafotako ny avany dia any manao fety efa ohatra taona isa taona iye efa nisy any satria fianana efa sarotra tsy maintsy homanina daholo aloha ny rehetrarehetra sy amam-bolana be fa kelikely 3-2 mois. Efa tao anatin'ny 3 volana kosa no nanomanana ny teti-bolam-piasaina mandritry ny fety ka fitra anatin'izany ny sarandalana ny vatsy hatrehana ny fety fa indrindra hitondrana vatomamy sy fitafiana kiraro ihany koa ho andreo fianakaviana ny an-tanàna.
Efa nanomboka ny alatsinainy teo no ny abetsaka ireo mpandeha ny tombo avy roa ny fiara mandeha isan'andro. Voatery nametraka fandaminana mihitsy ny tompon'andraikitra ahafahana mitatitra ireo mpandeha. Efa misy ny fiara fiandry ahafahana mitondra ireo mpandeha tsy nanao famandriana mialoha na dia voafetra ihany azy izany. Tanjona kosa nefa ny ametrahana fiara ho vonona ihasa raha ny fanazavana. Efa misy ihany koa ny fandaminana mikasika ireo mpamily miasa. Misy ireo afaka manao dona miverina ho andreo zotra paritra akaiky, saingy tsy maintsy manao fanaramaso ny kojakojana ny fiara foana vao miainga ao arian'ny dia iray atao. Ho andreo zotra nasionaly kosa, mpamily miisa 2 isaky ny fiara no miasa mba ahafahana izy ireo mifandimby alana amin'ny faharerahana. Amin'ny ankapobeny, tsy dia nisy fiovana ny sarandalana ho an'ireo zotra manana fiantsonana manokana raha toa ka nisy fiakarana kely izany ho andreo tompiantsonana iombonana. Misy ireo hetsika samihafa andraisana ny fetin'ny Noely izay ary tsy vitsy ihany koa ireo mamonjy ny toeram-pivavahana iandrasana an'izay nahaterahan'ny Kristy izay. Misaotra ny tompo riavana satria afaka anamarika ny fety krismasy ny Jerusalem mahazo arivo fanilo fitahina. Misaotra ny tompo fa nandritra ny herinandro izay dia nanamarika ny herinandro sambatra nandraisan'ireo sampana tsara avy anjara tao anatin'izany. Amin'ny teny ity ny 17 Desambra dia anjara fotoana iarahana ny choral trompetra eto anivo ny Jerusalem mahazo arivo fanilo fitahina. Manomboka amin'izao ora izao afaka fotoana fohy misy ny seho izay taterahan'izy ireo anamariana zany fety krismasy zany fahatserovana natongavany Jesosy Kristy mpamonjy izao tontolo izao. Dia raha pitsy kosa moa toy ny fiangonana rehetra maneran-tany indrindra moa manerana samy Jerusalem dia manamarika ihany koa ny fankalazana ny krismasy manomboka amin'ny valora sasany maraina ny fampokavahana. Misy ny sakramenty batisa, misy ihany koa ireo fanamariana maro samihafa entina miara-mifaly amin'ny amin'izany andro lehibe eo amin'ny fiainam-ponen'ny kristianina izany. Mbola misy ihany koa ny tolakandro iarahana amin'ny sampana sy kolelahady dia mirary fetin'ny krismasy sambatra nizaka ny fiadanan'i Kristy ao am-pon'ny mpino tsirairay avy ao krismasy hiavaozaka amin'ny fiainam-ponena sy ny fanantenana marina tokoa ny krismasy izay ankehintsika. Fitoriana misa telo ny indray tonga eny amin'ny anteny miara-pirenena mikasika ny filoha teo aloha Andry Rajoelina hoy ny ministra ny fitsarana Faniry Soeranaivo nandritra ny fivahinianany atao amin'ny fahitalavitra TV5 Monde. Notsindriny manokana fa hojin'ireo sy ny vaovam-bahoaka eny amin'ny anteny miram-pirenena amin'ny volana janoary 2024 ireo raharaha mahakasika ny filoha teo aloha ireo nambarany ihany koa fa tsy manakana velively ny fanenjena ny Andry Rajoelina ny navery ny zoam-pirenena amin'ny malagasy azy ho hiatrany Faniry Soeranaivo azo enjena foana io tompona andraikitra io na any Dubai na any Frantsa na eto Madagasikara. Mitahitra izay fitiavana doni eo amin'ny sariny TV5 Monde. Elle est au niveau de l'Assemblée nationale parce que j'aimerais vous dire que nous essayons de respecter au maximum les procédures pénales, la saisine de la Haute Cour de justice et exactement de faire en sorte que nos démarches ne soient pas frappées de nullité inutilement. Donc la plainte, il n'y en a pas qu'une. 3 plaintes ont été déposées au niveau de l'Assemblée nationale pour saisir la Haute Cour de justice et mettre en accusation Andry Rajoelina. Ces 3 plaintes seront, je pense, incessamment étudiées devant l'Assemblée nationale d'ici le mois de janvier. Oh non, je ne pense pas que la nationalité de l'ancien président ait une incidence sur les poursuites parce que qu'il soit malgache ou français, les infractions qu'il aurait commises à la tête de l'État et en étant à Madagascar seront poursuivis, qu'il soit en France, à Dubaï ou à Madagascar, et quelle que soit la nationalité qu'il prend. Fa tsy tokony ho fanodinana ny pejy intsony no hitondrana any Madagasikara fa fanovana boky mihitsy hoy ny solotenan'ny olobe eto Madagasikara mila ovaina tanteraka ny lalam-panorenana eto Madagasikara mba tsy hisiana taratra amin'ny fanjanahantany frantsay intsony raha nambaran'izy ireo.
Ny rafim-pitondrana mila apetraka eto Madagasikara dia tsy mianga intsony amin'ny rafitra izay noentin'ny vazaha fa mianga kosa avy amin'ny soatoavina, ny kolotsaina, ny fomba amam-panao, ny rafim-piarahamonina ary ny asina maha-malagasy ho ny antenimera ny oloben'ny Madagasikara sy ny antenimera ny Andriana Merina. Ilaina ny famolavolana lalam-panorenana ho fanovana tanteraka mandravana nataony mpanjana tany frantsay. Zava-dehibe eto amintsika dia ny fomba entina manapa-kevitra amin'izay tantanana nyity fireneny ity, izay tsapatra amin'izay noho le rafitra nisy ny lovana avy amin'ny fanjanahantany fa miaro rafitra nentina anatanterahana tombontsoa na olombitsy na olotokana mihitsy ara. Dia izany tokony hialana. Rafitra maro no mila ovaina amin'ny fitantanana ny Madagasikara ka tafiditra anatin'izany ny lalam-panorenana, ny fiadidinana ny lafitany, ny amin'ny fandaminana fanjakana ary ny fanazavana trany. Anisan'ny teboka manokana notsindry ny antenimera ny oloben'ny Madagasikara sy antenimera ny Andriana Merina nandritra ny valandresaka natao tamin'ny mpanao gazety ny fanafoanana ny rafitra najoro ny vahiny. Foanana ireto rafitra najoro ny vahiny reto, ny faritany na province, ny préfecture, ny sous-préfecture, na district, ny arrondissement administratif ary ny commune. Ny Fraitsapokotany kosa no vondrom-bahoaka manam-pahefana voalohany ka ny fokon'olona voafaritra ao anaty fokotany no rantsany manantanja iankina ny Fraitsapokotany. Ny ainga avy any amin'ny fokon'olona ny tetim-pivoarana, ny famolavolana ny teti-bola araka ny fiapetra mifendy fitantanam-bolam-panjakana. Fa tereniny solombavambahoaka ny Belo amorony Tsilibiana isorona tsy ho filohan'ny fikambanany ben'ny tanàna, ny filohan'ny fikambanany ben'ny tanàna ao an-toerana. Raha honany avokoa ny ben'ny tanàna tsy maintsy mandany fanisorana ny filohan'ny ben'ny tanàna no ny disadisa amin'ny solombavambahoaka sy ny filohan'ny fikambanany ben'ny tanàna no antony anisorana azy amin'ny toerana araka ny loharanom-baovao rehefa nataony tsangatanana omaly dia nandany ny fanisorana io filohan'ny fikambanany ben'ny tanàna io ny ben'ny tanàna enina ary ny enina tsy nandany ny fanisorana azy. Avy hatrany kosa dia notendreny ny solombavambahoaka natao amboletra ny filohan'ny ben'ny tanàna vaovao ao Beloha Amorontsiribina ary ny ben'ny tanàna ny Tsaratanàna no lasa filohan'ny fikambanany ben'ny tanàna nanomboka omaly. Mitaitra izahay Zorapartsona. Tonga hatrany amin'ny fanesorana ny ben'ny tanàna ny Tsimafana Nomy Richard tsy ho filohan'ny fikambanany ben'ny tanàna ny disadisa mitranga eo amin'ny ben'ny tanàna ity sy ny solombavambahoaka ao Beloha Amorontsiribina. Omaly dia norahona ny solombavambahoaka avokoa ny ben'ny tanàna rehetra ao Beloha Amorontsiribina tsy maintsy mandany ny fanesorana ny ben'ny tanàna ny Tsimafana tsy ho filohan'ny fikambanany ben'ny tanàna ao Beloha Amorontsiribina. Rehefa nataony tsangatanana teo amin'ireo ben'ny tanàna misy 12 dia nandany ny fanesorana ny filohan'ny fikambanany ben'ny tanàna ny enina ary tsy nandany ny enina araka ny loharanom-baovao. Tsy tokony miala amin'ny mahafilohan'ny fikambanany ben'ny tanàna azy araka izany i Nomy Richard satria mbola mitazona azy ny asasa-manila ny ben'ny tanàna saingy avy hatrany dia notendreny ny solombavambahoaka ho filohan'ny fikambanany ben'ny tanàna ny Tsarahotana ao Beloha Amorontsiribina izay tokony ho fidina ihany koa satria fifidianana no nandaniana ny filohan'ny fikambanany ben'ny tanàna hatramin'izay. Tsy misy fahadisoana nataony filohan'ny fikambanany ben'ny tanàna io hatramin'izay saingy noho io tsy fankazahoana amin'ny solombavambahoaka io no antony nanesorana azy araka ny loharanom-baovao hatrany. Mbola milaza ihany koa ny solombavambahoaka ny Beloha Amorontsiribina fa tsy maintsy esorina tsy ho ben'ny tanàna ny Tsimafana i Nomy Richard ary hosoloina filohan'ny delegaciona manokana ny tanàna na PDS ny commune Tsimafana ho hiatrany ny loharanom-baovao. Zondratsika dia naraka ny ireo resabe. Ny pejy defi media info mampahafantatra fa ny faran'androany 4 Desambra 2024 ny fiainona sy ny ady hevitra mikasika ny fangatahany mpandrarama amin'ny Ravatomanga fahafahana Vonjomaika Liberté sous caution teo amin'ny fitsaranana BRC ny 3 Desambra ho avy zao no amoaka ny didim-pitsarana mikasika izany ny mpitsara Karina Doarka Davay mpanoratsy enjehana tsy manaja lalàna nefa perquisition tsy manaja lalàna koa
avy eo ny fanjakana manameloko ilay izy fa iza no nanao perquisition amin'ny ray maraina izany. Ny pejy Randriamasinoro Gottlieb Irnaiv mampafantatra mamoro zalareto dia ny tompoilay taxi Brosy Mercedes Claymoto tsisy hoe naninona akory fa entin'ilay ray vera dia izao. Nidina ny moto dia namono ny soferanay miady amin'ny ray voyageur. Ny pejy 24 heures madame mampafantatra fiara fitateram-bahoaka avy any Mahajanga ny tratran'ny lozam-pifamoivoizana teny an-drano tapahana Ambohidratrimo. Nentiny eny amin'ny hopitaly Antotapenaka ireo naratra ary nisy nalefa ihany koa eny amin'ny HGRA. Kodiarana vaky no nitarika ny loza ho ireo nanatry maso. Ny pejy colonel Randrenirina Mikael mampafantatra aiza ianareo ordre de médecin amin'izao fitarainana izao mba haneo fitarainana ho an'ny CHU Fenoarivo. Hopitaly Fenoarivo fa tena hoe mahatsiaro voailika ary tsy mananjo intsony ny marary ary à répétition enoko fa tsy izaho irery isaky ny tondra mararato dia alefan'ny zareo miakatra foana. Ninona aretina io? Ny reniko reraka be tamin'ny volana May tao anaty fiara ny natao sérum fa feno ny hopitaly nefa dia mbola misy fandriana libre. Omaly indray ny raiko no marary. Za tonga aloha teny hoe misy marary ao ho avy. Mbola tsy hitanay akory dia efa hoe ndana miakatra. Zay foana. Efa 30 minitra io vehivavy io. Tsy mbola mijery tension, tsy manao ninninona fa amin'ny telefônina. Hatreny an-tokotany. Verifio ny caméra anareo ao fa hijoroako vavolombelona. Ao amin'ny urgence ny resaka. Izy rero ny tao. Farany nalaiko vidéo. Kitakita mangony fotsiny. Misy caméra ao. Ary afaka jerena hoe tamin'ny firy ny marary ny tonga. Olon-dehibe 70 taona mahery ary afaka afriana vao nasiana garde venina fotsiny. Maro ny olona tao anisan'ny intoxication teny malaza fa nalefy izay hitako. Efa ela vao tonga ny docteur iray. Raha inavinavina. Miala moa zahay e. An'Andriamanitra ny aina ary Andriamanitra tsy andrinareo andrinay. Ny pejy TV Plus Madagascar official mampafantatra dofin-dresaka. Fandarana dofin-dresaka ny Alahady 20 Desambra 2024 amin'ny fitoroa sasany arivo. Eto amin'ny TV Plus Madagascar miaraka amin'ny Roros olotokana manohana ny fanavozana, Gérald Irmimi isika rehetra miara-miafina, Gibre filohan'ny fikambanan'ny robot, Jani R olotsotra ary ny mpanolotra Rafotsy Dongala. Général Ravalomanana Richard nanapa-kevitra ny HCC fa efa tsisy anatera intsony ny Général Ravalomanana Richard. Tsy tonga nanatrika fivoriana mihitsy ny loholona Général Ravalomanana Richard nandritra ny fivoriana ara-potoana faharoa teo anivon'ity anteny merandolona ity tamin'ity taona ity ary tsy nisy proof na fampafantarana ara-dalàna nanamarina izany tsy fahatongavana izany. Araky ny lalàna raha tsy nanatrika fivoriana tsy misy antony ekena ny lolona iray dia verina o miala ho azy amin'ny andraikiny. Anio 7 Desambra 2024 io fanapahan-kevitra io no navoaka ny HCC official taoriany fangatahana nataon'ny filohan'ny anteny merandoolona mpisolo toerana. Namoaka ihany koa ny HCC ny fitsarana momba lalam-panorenana Lalatina Rakotondrazafy no amarin'ny HCC ihany koa ny fametraha-pelany na ny démission d'office taoriany fangatahany filoha mpisolo toerana eo anivon'ny anteny merandoolona no ny tsy fahatongavany nanatrika fivoriana ara-potoana tsy nisy antony sy fanamarinana mazava. Roa ny loholona nisorona amin'ny toerany araka izany tamin'ity androany 7 Desambra ity dia ny loholona Lalatina Rakotondrazafy sy ny loholona Généraly Ravalomanana Richard.
Fantondra fanampam-panazavana mahakasika ny resaka tetezamita izay nambarany ny ministra ny serasera sy ny kolotsaina Gasikara Fenosoa nambarany fa voafaritra ao anatin'ny lalam-panorenana ny tetezamita misy amin'izao fotoana izao fa tsy mivoaka ny lalam-panorenana akory. Azavaiko tsara zany lay izy. Anankiroa mazava ny transition, misy ny atao hoe transition manaraka ny ordre constitutionnel. Zay ndray. Misy ny transition extra constitutionnel. Izany hoe ny transition tony tamin'ny 2024 dia transition extra constitutionnel zany hoe miala amin'ny lalam-panorenana. Rava daholo ny antsim-panjakana rehetra. Izay le mahazatra antsika. Fa ny transition zay hitantsika androany dia ilay transition manaraka ny lalam-panorenana. Izay no mahatonga an'ireo antsim-panjakana ireo mbola tsy rava. Androany zany raha misy ny fanapahan-kevitra dia ny concertation irery ihany no manapaka hoe irosy ve tsika any amin'ny transition extra constitutionnel na tetezamita miala ny lalam-panorenana. Ny concertation manapaka an'izay dia afaka mametraka sata isika na ny concertation ohatra no manapaka hoe andao isika atonga dia anao fifidianana avy hatrany dia ny concertation manapaka an'izay. Zany hoe concertation ihany no afaka manapaka hoe ametraka ny sata ny tetezamita ve isika sa tsy. Fa androany zany ny sata amin'ny fean'izao régime zao dia ny constitution satria izay no avia izay navoakan'ny ACC numéro 10 izy iny raha tsy diso izay mametraka ny mbola ametrahana an'ireo androm-panjakana rehetrarehetra aloha ka mahatonga ny prime ministre milaza fa gouvernement d'urgence isika amin'izao fotoana izao izay mametraka an'izy. Averiko mazava zany mba tsy ho diso le izy. Teny frantsay transition ordre constitutionnel fa tsy transition extra constitutionnel. Raha atao amin'ny teny gasy izy tetezamita manaraka ny lalam-panorenana fa tsy tetezamita mivoaka ny lalam-panorenana. Zavatra rehetra tapaka ao anatin'ny concertation nationale tsy maintsy ampandalovina. Zay ny antony koa mbola tsy maintsy hitazomantsika ny teny miara-pirenena satria io ny manamasina ny zavatra hiditsika hevitra. Raha tsy zany dia fekevitra ohatran'ny fekevitra rehetra tsy manana valeur iny zany. Any Manjakandriana kosa indray dia niravana ny disadisa mikasika ny asa tana maro tao Manjakandriana izay niteraka amin'ny fitokona ireo mponina izay nandoro kodiarana nanapaka ny lalam-pirenena faharoa. Fadisoana teo amin'ny fifampiresahana tany am-boalohany teo amin'ireo tompon'andraikitra no nisy ka niteraka ny disadisa raha nambarany ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafito tao amin'ny distrika ny Manjakandriana. Ny fampiresaka tamin'ny sekretera jeneraly ny ministera ny mponina sy ny firaisan-kina ny solombavambahoaka voafidy fidy bariniaina mahakasika ny tokony hamahana aingana ny olona ka naloha androany ireo tambikarama rehetra tsy voaloha tamin'izany. Mikan'Andriambolazy amin'ny sariny Arfidy Rakotomadala. Afana ny disadisa mikasika ny asa tanana maro tao amin'ny distrika ny Manjakandriana izay niteraka ny fitokonana an'ireo mponina nandoro kodiarana nanapaka ny lalam-pirenena faharoa. Fahadisoana teo amin'ny fampiresahana tany am-boalohany teo amin'ireo tompon'andraikitra nisy ka niteraka ny disadisa raha nambaran'ny solomavambahoaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny distrika ny Manjakandriana. Fampiresaka tamin'ny sekretera jeneraly ny ministera ny mponina ny solomavambahoaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny distrika ny Manjakandriana Dr Fidy Barniaina makasika ny tokony hamahana aingana ny olana ka naloha androany ireo tambikarama rehetra tsy voaefy. Ankasitrahana ny fitonam-panjakana izay anatin'izany ny ministera mponina ny safidy distrika Manjakandriana ho anisan'ilay sitraka n'ilay asa tanamaro. Dia androany moa zany dia voaray daholo ny vola izay zakaina ho an'ireo olona nanao asa ireo ankinina ambony ben'ny tanàna ny fanomezana ireo vola ireo ho an'ny olona izay nanao an'izay asa izay. Dia ankasitrahana tompoko dia fa tena nahazo hanaovana fety amin'ity farany taona ity dia miraso ohatra. Afaka manao fety am-pilaminana ny mponina Manjakandriana taorian'ny fahamahana ny olana. Any farafangana dia maro amin'ireo varira taiza ny fikambanana iray tsy nahita fianarana noho ny tsy fandriampahalemana lasasakana tsy hahafahan'izy ireo mahaleo tena
eo amin'ny sehatra ny asa nefa izany rehefa tonga taona ireo zazavarira anoanana azy ireo dia nisitraka fampifanana ty Antananarivo ny 410 amin'ireo varira miisa 570 raisiny ny fikambanana Antanana. Mamtina Andremolona sy Omegara ny Efjon. Miisa 570 amin'izao ny varira raisiny fikambanana Antanana iray ao Farafanganina. Misy amin'izy ireo no tsy nandalo sekoly mihitsy noho ny antony tsy fandriam-pahalemana. Ao kosa nefa ireo nahazo ny baccalauréat farany teo. Te hanao fianarana fa le fond sisy dia niteny izy afaka entika mianatra amin'ny anjely manontolo zany ianao izy ravona fa programanao ny manina dia tany zany dia sy navita formation betsaka hoe informatique zany misy tany satria somary sisy départ ohatran'izany fa lefa nianatra tamin'ny anjely manontolo zany vao nanisany kirakira hoe nianatra kely dia izao vao tena manampy anazy bebe kokoa. Nomena fampiofanana ireo varira ireo ahafahany miasa sy mamelo tena sy ankin-doha amin'ny akanitsony ao aoriana. Tonga anazy hoe ahina ao dia ohatraohatran'izao mafy be ny fanenjehana ny zazavarira zany tany amin'ny faritra Tsimonosy misy fotoana ary rehefa tonga tao Farafangana zany dia mba ampienan'izay insécurité izay no namondronana ny zareo tamin'ny toerana anankiray satria tsy vita raha ho zarazarana isa-tokantrano zany ny gendarme iambina anazy fa navondrona amin'ny toerana anankiray dia ao izy no ambenana sy arovany gendarmerie. Hatramin'izao mbola apetraka amin'ny toerana iray ireo varira ireo ho fiarovana azy ireo manoloana ny tsy fandriam-pahalemana. Ny fiofanana arahany zareo aty Antananarivo zany dia initiation à l'informatique izay aloha ny anankiray hanampy azy amin'ny fianarana zany hoe fikirakirana ny solosaina, hanampy azy be dia be amin'ny fianarana atrehany zareo, hanampy azy ihany koa eo amin'ny fiainana. Misy ihany koa ny fivarotana ireo zavatra rehetra any anatin'ny tambajotra na vente en ligne ao anatin'ny réseaux sociaux zany satria averiko ihany ny tanjona dia hoe hanome traikefa ho azy ireo mba hahavelo tena sy hanana fameloma-tena mba tsy tavandra fanampiana amin'ny hafa rehefa mamelombady amanjana. Enim-bolana hatramin'ny 30 taona moa no raisiny ny akany Antanana mbola amin'itoy kosa ny fampiofanana ireo varira ireo amin'izao fotoana izao. Fa olona iray no namony ainy no ny olana mpiara-monina atao amin'ny commune Ampasilambo district ny Fanadina. Fifamaliana teo amin'ny olona telo nandritra ny fotoanan'ny tsena tao amin'ity commune ity no ny Andohany raikitra ny ady ary nitsoaka ny iray tamin'ireo olona telo ny famaly ireo ary taorian'izany no nisy ny antso mpitandro ny filaminana ka tifitra avy hatrany no nataon'ireo farany any olona nitsoaka ity ka maty tsy tradrano. Tsy mazava ny antony avy hatrany dia nitifirana ity olona ity ary tokony isy fanadazina lala izao raharaha izao une solidarité des jeunes de Grand Sud-Est de Madagascar ahafantarana ny marina raha ny fanazavana tateriny Romiarmana ny amin'ny sariny Fetrandriamananjara. Nandritra ny fotoana ny tsena tao amin'ny commune Ampasilambo ao amin'ny district ny Fanadina no nitrangana fifamalinana teo amin'ny olona miisa telo raha nambara ny filohan'ny fikambanana solidarité des jeunes de Grand Sud-Est. Raikitra ny ady ary nitsoaka ny iray tamin'ireo olona telo ny famaly ireo ary taorian'izay nisy ny antso mitandro filaminana ka tifitra avy hatrany nataon'ireto farany tamin'ity olona nitsoaka ity ka maty tsy tradrano ity farany. Misy olana ara-piarahamonina izay tsy fantatra mazava tsara ny fototra n'ilay olana ka nisy olona anankitelo ny famaly tao amina toerana anankiray araka ny tatitra izay azo. Rehefa nisy ny fifanolanana dia araka izay resantsika izay moa tsena ny andro dia nisy ny ady. Ka rehefa nisy ny ady dia nilefa ny anankiray. Teo ampilefana izy no nisy ny antso ny mpitandro ny filaminana. Tsy fantatra ny vokatra ny antso izay nataony hafa fa avy hatrany dia fitifirana no misy. Ny antony atongavana eto tompoko lahy sy tompoko vavy dia noho ny alahelo amin'ny zanaka ny faritra, rahalahinay, havanay izay namoy aina.
tsy mazava ny antony avy hatrandry ny tifirana ity olona ity ary tokony isy fanadiana lalina izao raharaha izao ho ny solidarité des jeunes de Grand Sud-Est de Madagascar afantarana ny marina mbola nisy sainy anjakany tsy fandrimpahalemana ihany koa ny ao an-toerana ka anaovan'izy ireo antsoavo amin'ny tompona andraikitra izany mangataka amin'ny fahefana maefa isany ambaratongana mba hanadiady lalina ny fototra ny olana ka nahatonga ilay fifampitifirana mangataka ihany koa ny ampiarana ny sazy ho an'izay olona nahavanina ny fahafatesana satria na dia nisy aza ny olana teo amin'ny rotonta amin'ny mampitandro filaminana ny mpitandro filaminana dia manana didy izy ny tondra ny raharaha eo amin'ny fanadiadiana fa tsy avy hatrany dia ny tifitra nahafaty tsy manameloka ny gendarmerie zay na manameloka an'izy kosa fa mangataka fanadiadiana lalina ary mba hanome valiny mahafapony fiarahamonina vokatra ilay fifampitifirana fa manana didy goavana amin'ny fametrahana ny Madagasikara vaovao ny ministera serasera sy ny kolotsaina hoy ny sekretera jeneraly miary Rasolofo Arjona androany fanamby ahafana manatratra ny fanavozana ihany koa ny serasera sy ny kolotsaina raha ny fanazavany hatrany milomena lanja ihany koa ny malagasy izay anisan'ny singira lehibe manamarika ny kolotsaina ny firenena iray hoy hatrany ny talemsahana izany nototosaina androany moa ny fifamindrampitatanana tamin'ireo antompona andraikitra maro ao amin'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina izay tafiditra ao anatin'ny politika ny fanavozana hatrany Sibilarandrimazava sy Fetrandriamanazara goavana ny asa sy andraikitra miandry ministera ny serasera sy ny kolotsaina ao anatin'izao fametrahana ny fanavozana izao ho ny sekretera jeneraly miary Rasolofo Arjona efa miroso amin'ny fametrahana izany ny ministra Gaskar Afensoa sy ny mpiara-miasa aminy ho hatrany ny fanazavany ary fanamby afana manatratra ny fanavozana ihany koa ny serasera sy ny kolotsaina serasera sy ny kolotsaina raha ny filahatra ao amin'ireo ministera misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao dia ary amin'ny farany ary ny ahitantsika azy fa ny asa izay andrasana amintsika dia goavana be raha fehezina tamin'ny teny fo izy rehefa nanome andreo teboka vitsy ny filohan'ny fanavozana dia hoe ity ministera ity no misahana ny fiaramientan'ny malagasy idirana makany amin'ilay hoe Madagasikara vaovao aoka tsy ho adinontsika izay raha miresaka serasera isika dia napetraka ihany koa fa ny serasera dia natao indrindra amahana ny olany tsy fitoviana ka ahafahany malagasy na tsy mitovy hevitra aza mifankahazo ka ahafahana miara mananga tsy hitady marimaritra iraisana fa hiaraka anangana mila omena lanja kokoa ny vakoka izay anisan'ny singa iray lehibe manamarika ny kolotsain'ny firenena iray ho kosa ny tale vaovao voatendrisahana izany Dr Denis Alexandre Laenerico satria resakintsika hoe inona ny fanaovandravitra ary fijeriko azy raha mbola vakoka any tokony itotiana ary izay no isaorako eto amin'ny ministera rehetrarehetra hoe amin'ity indray ity angamba mba homena ny lanjany manokana ny atao hoe vakoka na eo aza ny kolotsaina mamalagasy tsy afa-misaraka ihany koa ny fanarahana ny fivoarany teknôlôjia zava-dehibe ny fisiany ny fampiofanana mba hatomombana ny lafi ny serasera ho kosa ny tale vaovao isahana ny fampiofanana na ny DEFOM ao ministera ny serasera sy ny kolotsaina ka tsy mba zafy didi ny firenena zany serasera sy kolotsaina izany mankatiraka izany ny andraikitra izay miandry antsika eo anivony ko dia mirary soa antsika rehetra hiara entana ao anaty fahaiza-manao ahatratrarana ny tanjona izay napetraka nitotosaina androany ny fifamindram-pahitantanana tamina tompona andraikitra maro ao ministera ny serasera sy ny kolotsaina izay tafiditra anatin'ny politika ny fanavozana hatrany mpisehatra amin'ny asa fanaovan-gazety antsoratra sy fampianarana ambony momba ny tantara ny akabeazan'ireo voatendry ireo sokosika tenaraka nireo vaovao tapatapany maro ireo olona nisafidy anao ny fiantsenana androany ho an'ny sakafo raha mpitso hankalazaina ny fetin'ny noely tsy dia nanomana teti-bola manokana natao an'ity fety ity nefa izy ireo fa manatombo kely amin'ny sakafo andavanandro fotsiny ihany
mba hampiavaka azy. Fanomanana ny fety loatra ny sanandro any eny fety ilay izy fa hoe natao ampy ny otrikaina amin'ny sakafo angambany tena mety hoe mihoatra kely fotsiny ny sanandro aloha angambany satria mba ejahana mba fenofeno zany ny karazana sakafo arak'izay tratry ny hery sakafo rapitso zany zao ny antselaka androany dia rapitso androany koa satria zay vao zao vao andro. Misy kosa no tsy nanomana mihitsy ary misafidy ny anohy ny asa andavanandro rahampitso toy ity mpivarotra eto Mahamasina ity. Nenetsy fa manana ny fety tsisy fa satria zay mikarama kely eto amin'reto olo reto dia ety ihany zay manomana ny fety rapitso manarivo andro. Ohatr'izay foana zany ianao isan-taona satria za miasa amin'ilay olo reto dia aty zay raha entiko aty mba zanako anankiroa miasa aty. Atapaka nandritra ny fivoriam-be ara-potoana nataon'ny Fédération Taranja Karaté-Do fa atao Antomasina ny fiadina ny tompontaka Madagasikara olo tokana amin'ny taona vavao 2024 ny CSCAP na ny club Shotokan Karaté-Do administration pénitentiaire no handray izany raha ny fanazavana fanambogoavana ho an'ity kluba ity araka izany andrombaka medaly maro mandritra ny fifanana pirenena. Fanambogoavana ny fivelaran'ny club zany amin'ireo renivohim-paritra hafa izay mbola tsy manana ary tsara moa no manamarika fa lanto amin'ny assemblée générale tany Antsirabe farany teo fa ny club ny Shotokan Karaté-Do ny administration pénitentiaire no handray ny championnat de Madagascar amin'ny herintaona individuel izy io anisan'ny fanampy be ho an'ny club zany handray championnat de Madagascar individuel zany dia ny Tamatavy izy io no atao amin'ny Tetezambaro amin'ny corps national de l'administration pénitentiaire. Fanambony SSCAP NQ ny ampivelarana ity kluba ity amin'ireo renivohim-paritany maro mbola tsy manana izany amin'ny taona ho avy raha ny fanazavana hatrany. Misy ireo fianakaviana no tsy manana teti-bola hoentina miatrika ny fety raha nambalan'izy ireo tsy ampy ny enti-manana izay tsy ahafahana manomana ny fety. Miasa ihany va zany hoe makaranty ohatr'izany miasanay fidiram-bola aloha ataontsika eo amin'ny 7 alina isam-bolana eo zany zany anefa aminay mila atao mahavita zany satria moa tsy afaka morina tsy misy dia atao izay mahavita zany 7 alina zany. Ho fanohanana ireo sahirana misy ireo orinasa manao tambirina andraikitra amin'ny fokotany misy azy anampiana ireo fianakaviana sahirana ireo. Ny teto amin'ny fokotany moa zany dia teo amin'ny fianakaviana ny totaly 80 teo no nomena fanomezana. Ny critère moa zany ny fokotany no mametraka an'izay dia mameny lisitra zareo no mitsinjara ny izy arakaraka izay fantany tokony mandray an'ilay fanomezana. Ny fiaraha-miasan'ny fokotany moa zany be da be ao ny resaka ny taratasy ara-panjakana izay karakaraina eto amin'ity fokotany ity ao koa ny fanampiana amin'ny resaka andrimasom-pokon'olona. Mitaraina amin'ny korotana sy ny loto eny amin'ny fasan'ikarana ny mpandeha araky ny fanadihadiana nataon'ny mpanao gazety. Misy fotaka maimbo amin'izao fotoana filatsahan'ny orana izao ary feno fako ny toerana hoy ny mpandeha tsy misy ny fanadiovana ary feno ny korotana tsy misy intsony koa ny fandaminana amin'ny fiara-miditra sy mivoaka ao amin'ny fasan'ikarana hoy hatrany ny mpandeha manampitrotraka ihany koa ny mpaniera izay misintona ny entan'ny mpandeha indrindra fa amin'izao akatoky ny fety izay mabetsaka ny mpandeha izao. Afasan'ikarana amin'ny ankapobeny indray dia maloto izao tazanantsika zao loto aby zao tsy madio satria be famezivezy dia tsy madio nefa tokony toerana ho atsaraina satria kilalao be sy ny maro eto tokony mamboarina diovina tsaraina nefa tsy isy mpikarakara le stationnement dia zao bordel be zao. Le izy lo eo amin'ilay ohatry ny loto zany masisy be ilay toerana misy fofona be miandry an'ilay tômôbila iainga dia ohatry ny mizalizaly kely zay amin'ilay fofona. Mailiany aloha mpangarom-poasana izany na zany tsy lazana intsony ankoa ny fitoanany fifamoivoizana rehefa mivoaka ny taxi brosy manomboka amin'ny 3 ora tolakandro ary miteraka fifamoivoizana hatrany akadim-bahoaka mihitsy. Manao antso amin'ny tokony andraisana fepetra ao amin'ny fasan'ikarana ny mpandeha satria tsy haintsony ny manavaka ny mpanendaka sy ny mpaniera indrindra fa amin'izao fotoana mahabetsaka ny mpandeha izao.
mitoetra ny isika teo anatin'ny fampahalalam-baovao ny tokanana androany 7 Desambra ny fahavitany ny fanavozana ny kianjany vavitiana ao Ampasimazava Tomasina toerana manana tantara ao Tomasina sy iraisam-pirenena ny kianja vavitiana kianja fanaovana basket sy sehatra fampisehoana kolotsaina mampiavaka ny Tomasina ary kianja tsipikanety be ihany koa ny orinasa SMMC izay mpikarakara entana ivelany conteneur ao amin'ny Serana-tsambo nanao ny fanavozana ny kianja raha ny fanazavana mamaly ny politika ny ministera ny kolotsaina ankehitriny ihany koa ny fanamboarana ny fodrafitrasa raha nambaran'ny ministra Gaskara Finso nandritra ny fitokanana ny kianja androany. Sonirena Patrick sy MC Judica TV+ Tomasina. Vita fanatsarana ny kianjany vavitiana eto amin'ny place Beneme Ampasimazava ankehitriny raha toerana fanaovan'olona maloto sy fanariana fako izany teo aloha hahitana kianja fanaovana basketball sy sehatra fampisehoana kolotsaina toy ny vakodrazana sy basesa izay mampiavaka ny Tomasina ary tsipikanety be ny orinasa SMMC izay mikirakira entana ivelany conteneur ao amin'ny Serana-tsambo ny Tomasina nanao ny fanavaozana ny kianja. Ny orinasa SMMC dia orinasa eto amin'ny faritra Tomasina, orinasa eto amin'ny quartier Ampasimazava izay misy an'ity faritra ity. Misy ilay atao hoe RSE, responsable sociétal des entreprises, izay manana didy ny orinasa amin'ny toerana iray izay iasany, izay ampiasan'olona sy anaovany ny aktivité izay misy azy. Faritra Tamatave izay manana ekipa ngeza izay manana ny lazany tato anatin'ny 20 taona ary nireharea tokoa amin'ny taranja basket io teto Madagasikara na international zany dia ny ekipa Asput rariny tokoa raha ny basket no mpanjakana eto Tamatave. Ny orinasa SMMC koa dia mireharea kokoa amin'ny fio taranja basketball io satria rehefa misy ny faninanana inter-entreprise na national na régional dia azonay foana zany tato anatin'ny fataona to. Izy ity tsy nakana entreprise nanamboatra azy fa asan'ny mpiasa rehetrarehetra mihitsy no nametraka nanao ny brique par brique, nandoko, nandray tourelle, nandray pinceau, nandray kifafa, nanao an'ity kianja ty. Mamaly ny politika apetraka ny ministera ny kolotsaina ankehitriny ny fotodrafitrasa izay natao fanamby izay napetraka ny ministera ary anisan'ny vakom-pirenena miaina sy jifain'ny daholo be raha ity toerana ity. Fanamby ministera trano ny mitondra an'izany kolotsaina isa-patotra izany. Fanamby ministera trano ny mampiaina sy mampiseho ireo toerana miavaka sy toerana manan-tantara eto ambanin'ny fiahin'ny ministera sy ny tenanay. Ka amerina indray zany ny arekasiny ity quartier Ampasimazava ity. Nitokanana tamin'ny fomba ofisialy anio 7 Desambra ny fahavitany fanavaozana ny kianjany vavitiana ao Ampasimazava eto Tomasina. Fa nisy ny fisariana nazahoana finday tao amin'ny Royal Fon ndao avy hatrany ho araintsika izany. Nandraisanareo anjara mavitrika teto aminay izany ka nazahoany reto olona ireto ny loka goavana dia goavana. Ny anisany nahazo ny larana voaloha tamin'izany izany hoe voasarika voaloha dia i Monsieur Guy mitondra ny larana tike 0553. Izy dia nahazo ny larana faharoa ihany koa dia Monsieur Yaina izay mitondra ny larana tike 0720. Zany hoe Redmi Note 7 Pro no azony satria izy deuxième chance zany hoe faharoa no voasarika. Redmi Note 7 Pro no azony. Ary ny fahatelo satria telo le fisariana nataonay dia nazahoana Benko V80 mitondra ny larana 0948 i Monsieur Fulgence. Ety Beorisika boxa 119 no misy anay L08 ary 249 ato amin'ny meuble Golden Center. Misy anay ihany koa eny Analakely eny Asorano eny eo amin'ny akisany firaisana voalo boxa T19. Mbola mitoy ny big promo amin'ny finday
ao amin'ny Royal Fun manomboka ny 4 Desambra hatramin'ny 3 Desambra izao koa araroty ary finday mora be ao amin'ny Royal Fun. Fankizy misy 16 amin'ny commune Sambaina no nampifaliana amin'izao fankalazana ny fetin'ny Noely izao misy afolo isaky ny fokotany izy ireo ary ny sefokotany 10 no nomena fahefana isafidy ireo ankizy sairana ireo raha ny nambaran'ny ben'ny tanàna teny antoerana fiaramiasa tamin'ny ben'ny tanàna Zoky Misa izay mpitarika ny fikambanana manampy soa ity fanohanana ireo ankizy sairana avy amin'ny fikambanana manampy soa ity araka ny tatitra hoentin'ny Mikaralebolasa sy Arfidy Rakoto Manalo. Ankizy misy afolo isaky fokotany misy 10 ao amin'ny commune Sambaina distriktan'ny Manjakandriana no nisitraka ny etsika fampifaliana amin'izao vanim-potoana ny fety izao. Ny sefokotany 10 no nomena fahefana isafidy ireo ankizy sairandreo raha nambaran'ny ben'ny tanàna ao antoerana. Ambaran'ireny mpianakaviana iray fa ilaina ny fanohanana ny ankizy tahaka izao anatin'izao fotoana iainana ny fahasairanana izao. Finatra aloha le izy satria taona fety le izy fetoan'ny ankizy dia ny ankizy zany mba mifaly na manana na tsy manana dia mba samy mahazo daholo dia fifaliana ho an'ny ankizy zay moa fifaliana ho an'ny ray aman-dreny. Kilalao isan-karazany tazana teny amin'ny tokotanin'ny commune izay azon'ireo ankizy sitrahana maimaim-poana nisy koa ny Gogassainq no zaraina tamin'ireo ankizy rehetra tonga. Voalohany teny aloha dia misaotra an'Andriamanitra fa vita soma tsara ny fizarana kilalao teto anivon'ny commune rurale Sambaina. Anisan'ny zava-dehibe ho anay eto anivon'ny commune rurale Sambaina tokoa ny fiara-miasa tahaka an'izao. Fiara-miasa tamin'ny ben'ny tanàna lefitra eto an-toerana Zoky Misa izay mpitarika ny fikambanana manampy soa ity fanohanana ireo ankizy sahirana ity. Le tanjona dia hoe ny ampifaly ny ankizy satria fitiavana an'ilay ankizy mba hifalifaly ao anatin'izao andro krismasy zao mba ohatry ny mpiara-belona rehetra zany ny ankizy ireo ankizy sahirana izay moa ny tena tanjona hoe ny ankizy sahirana mijereto tao anatin'ireto fizarana kilalao reto. Anisan'ny zavatra efa nomanina efa ela dia ela ity zavatra programma natao ity dia teto moa zany no nanaovana azy nanokafana amin'ilay fizarana kilalao amin'ilay ankizy. Nanamafy Zoky Misa fa hitohy ny fanohanana ara-tsosialy tanterahany manampy soa tahaka izao. Amin'izay lafim-baovao sosialy izay hatrany be antitra sahirana ara-pivelomana manana fahasembanana sy kamboty ao amin'ny fokotany ireo nisitraka toana ara-tsosialy tsaramaso fotsim-bary siramamy ary jiro chargeable natolotra azy ireo nisany koa ny kilalao sy vatomamy izay nozaraina ho an'ny ankizy avy amin'ny Mon-Père Pedro sy ireo malala-tanana ary ireo mpandraraha ao an-toerana izay mpanohana mavitrika ny fokotany ny Ambohimahitsy ireo toanana ara-tsosialy ireo. Mikarandram-bolaza sy Arfidy Rakoto Manala hatrany. Olona 200 mahery avy eo amin'ny fokotany Ambohimahitsy commune Ambohimakakely distrikta Navaradano no nisitraka ny toana ara-tsosialy amin'izao fankalazana ny fety izao. Ahitana be antitra sahirana ara-pivelomana manana fahasembanana kamboty eo amin'ny fokotany ireo nisitraka ny toana ara-tsosialy ireo. Fiaraha-miasa avy amin'ireo mpanohana ahitana ny Mon-Père Pedro sy ireo malala-tanana ary ireo mpandraraha ao an-toerana io toana ara-tsosialy ireo. Critère safidianana dia be antitra dia olona sembana dia kamboty dia olona le tena sahirana tsy fiasa manano tena. Ny agent communautaire moa zany amin'ny social anazy dia nangataka lalana tany amin'ny ben'ny tanàna zay mba ahafahanay tety malala tanana dia nisy fiaraha-miasa tamin'ny filohan'ny faritra sy ny filohan'ny fokotany nanatotosana izany. Nanapetsaka tamin'ny fanatanterahana ity fanohanana ara-tsosialy ity ny eo anivon'ny commune anisan'izany ny fanomezana alalana amin'ny sehatry ny fitadiavana ireo mpamatsy.
Tafiditra ao anatin'ny fampandrosoany amin'ny nivon'ny fokontany ny fanohanana ara-tsosialy toy izao raha ny nambaran'ny sefim-pokontany Ambohimahitsy. Efa fanao isan-taona ny toy izao ny fanazavahany. Tsy ao anatin'ny fety ihany fa mitohy hatrany ny fanohanana ara-tsosialy tanterahan'ny fokontany miaraka amin'ireo mpiara-miombona antoka rehetra. Sandratsika naraka ny voambolana. Toy izao indray ny voambolana ezahana fatarina sy mampiasa amin'ity androany ity. Mikorobobo. Ny hevitry ny voambolana hoe mikorobobo dia maika sy dodina. Iretarika amin'ny mikorobobo ihany koa no hoe mikoropaka na mirotoroto. Amin'ny teny frantsay ny antsika anazy dia hoe se hâter na se dépêcher na koa s'empresser. Voambolana izay azo ampiasaina tsara ohatra rehefa amin'ny teny malagasy ao amin'ity fehezanteny manaraka ity. Efa raha malala fa mikorobobo foana ny fandaram-potoana rehefa mikarakara lanonana ka samy tokony mifantoka sy mandray ny andraikitra tandrify azy ny tsirairay. Hitantsika ihany koa voambolana ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity rehefa amin'ny teny malagasy. Aleo makabahana tsara fa tsy mikorobobo sahala amin'ny bokan'ambady. Tsy kilalao akory ny fanambadiany na koa hoe toniny fo fa nankorobobo teo azy ianao tsy efa ilay fimpitoana mihitsy ny dila efa ela. Rehefa izay ny fatantsika dia azontsika malagasy izarana amin'ny andavanandro ny fampiasan'ity voambolana hoe mikorobobo ity rehefa ilaza fahamaikana na koa fikoropahana amin'ny fiteny malagasy. Sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana mahafehy azy. TV+ Madagascar. Sandratsika anaraka ny eo araha hoe Orange eo anilanao n'olotra ao anao. Moteur action. Ao izy. Odio. Tongotra akavia to dia efa fantatro. Tongotra akavia mandroso voalohany. Akavia zay. Dia akavanana. Dia akavia indroa. Akavia ihany. Zay vao akavanana. Salama. Miaraba monsieur Gérald. Tsy ologo mahay fa tadaza maneran-tany. Tsabo ny aretina ny ivelany ny anatiny ny amboniny ny ambany. Ianao le mandeha amin'ny radio. Mafantatra ny hoavy, mafantatra ny lasy. Ka saika hitady anao ato mihitsy fa nisy olona nanoro anao tato eto amin'ity trano ity dia efa ariva be zao fa efa midiny biraoko. Tsy ao moa mba miangavy moa e. Tena olana be ngely anao dia maraisy vetivety fotsiny ako. Alohanao zany lera supplémentaire-ko. Raha vao efa hoe midy ohatr'izao ny birao dia efa miakatra kely sara tena problème tena mbô mitalao e. Fantatra ge manana olana io. Iny tena manana tena olana be mihitsy le izy fa tsy hoe raha tsy ve zako. Mitsikikely a? Mitsikikely a? Mitsikitsikely. Io dia efa fantatra. Raha fitoto ny lokanao maly. Eny e, fantatra hoe mahay ianao fa ianao le hoe mitsabo. Mitsabo. Rehetrarehetra na ny ara-tsaina na ny ara-batana. Ny ara-panasy izy zao mbola voadala antsika io. Hita le hitanao tena olako zany problemako zany a. Tsy afaka miditra ve aloha tsika dia mba hanazavako ny efa mipetraka daholo ny tany masina rehetra dia tsy azo hitsahan'ny olona misy problème matsony io. Le ny olako zany le tena mba vonjeo ahy. Tantarao dia lazao. Za zany tsokany mivadiko ahy. Miala atao mivadiko dia tsaraka nareo. Dia tiako izy mba hiveriny. Ny saraka nareo zay problème anao. Dia zay tena olako io tsy mety afaka atao tsaiko izy. Isan'andro manofo ratsy manofy anazy foana na dia efa misy olona hafa ary zany miaraka amiko a dia mbola izy foana ny ao tsaiko izy foana posi zay ny anarany. Fa niverina amin'ny posi ve zany ny anatin'ny niloko anazy tanteraka e. Mandalo an-tsaina foana izy. Isan'andro dia zay mba hoe to dia mba misy fanafody hoe afaka hoe tsy haiko hoe anasitrananao na ohatr'izany hoe anaty loko azy tanteraka zany hamafako anazy tanteraka ao an-tsaiko ao e. Raha filaza vato dia tena lova ianao fa zao tonga dia rahetsy zany ny alohanao to dia adinonao izy. Pe avao zava-drehetra. Penao ny rahetsy koa tokony 10 alina izy fa ianao efa tara dia lasa rahetsy dia adinonao izy ka. Iny efa henko aloha le asa misy garantie rehetrarehetra. Gérald lampilalao an'ity. Fa aloha asina tsy maninona raha ohatra hoe alohako zay tsy maninona fa raha tena sûr ianao hoe tena adiniko io. Adinonao izy ko. Fa tsy voafanandramana ihany sao dia mba hoe sao dia sarotra be aminah le. Andramana ve le mazy? Le fitsabonao zany mba andramana hoe. Iny azo andraka andramana zany e. Aloha avy le voly.
ao alohako le izy fa nanana losa andra manatao dia manadino amin'ny posy ve ka sao dia tsy posiny sao dia ko adinonao dia tsy menao ny volako sao dia lalana mody any aminay ny adiniko ny faraniko sao dia tsy matoky tsara an'le sao aloha efa manao azy ianao io jerevy tsara aloha jerevy amin'ny masoko a manao azy ianao jerevy amin'ny masoko a jerenao tsara ino miodina testa voalohany to dia ataoko manadino zao anao hoe adinonao sao hoe anao zao hoe olona vendrana be manina adinonao sady sao hoe anao olona vendrana be a zanga vendrana zany e tanao zay adinonao sady olona vendrana ianao ka za tsy vendranako milina nisy tsy vendranako ahoana no tenenao hoe adiniko hoe vendrana anao fa adinonao sady zay hoe vendrana ianao le vola zao mbola tsy nataoko adinonao tokony menao anah am'zay soloko fotsiny koa ianao tena marina fa aiza koa nisy an'izany hoe ataoko adiniko anao hoe vendrana ko raha tsy vendranako anaiky andovy vola am'zany ka efa zany voaporofo zany fa adinonao sady sao hoe vendrana ianao ka za raha nga tsy vendrana de zay le 25 000 misy loko olona fotsiny 5,000 zatsy amme tsisy misy varatra amin'ny latsaka nge tsy raharaha maro ireo karazana olana mitranga amin'ny fiainana fa aza roboka amin'ny fandrebirebeny coupé dans la boîte dia izany koa no amaranako ny vaovao izao alina izao ary mirary fetin'ny noely sambatra sady ho antsika rehetra mpanaraka ny TV Plus Madagasikara mame fotoana amin'ny manaraka indray veloma toko Fanakalazany fety Noël sy Christmas ihany koa ny mpiara-miasa rehetra teto amin'ny TV Plus Madagasikara ny alatsinainy teo moa nisy ny fizarana panegarnio any mpiara-miasa rehetra tsy ankanavaka tsy diso anjara ihany koa ny zanaky ny mpiara-miasa omaly arak'izany dia nozaraina kilalao avokoa ireo zanaky ny mpiara-miasa rehetra teny amin'ny Happy Park Ankadievo bypass fanomezana avy amin'ny flota le général ny vondrona TV Plus Madagasikara Nicolas Rabemananjary izay isaorana mitafotafo fizarana kilalao sy fialamboly izay hoarantsika ao anatin'ny fandarana récréation spéciale Noël ny alakamisy 10 décembre izao eto amin'ny TV Plus Madagasikara ihany mitaitra izay njakandriamahery sy Prod Plus. Fotoana manandanja ho an'ny fifankatiavana sy ny fianakaviana ny fetin'ny Noël sy ny Krismasy. Nametraka izany fiarahana izany toy ny fianakaviana iray hatrany ny vondrona TV Plus Madagasikara hatramin'ny nijorony. Antony nanamariana hatrany niaraka tamin'ny fianakavian'ny mpiara-miasa ny fetin'ny Noël. Tamin'ity taona ity miandanja manokana ny famalifaliana ny zanaky ny mpiara-miasa. Teny amin'ny Happy Park Ankadievo bypass no ny famitaonina ny zanaky ny mpiara-miasa rehetra omaly. Toerana miavaka nahitana ireo fialamboly maro isan-karazany. Faly dia faly ireo ankizy teto tamin'ireo karazana kilalao marobe. Ho an'ny ankizy lehibe misy ny auto-tamponneuse. Ny bateau pirate. Ireo toboggan gonflable lehibe afaka isafitanan'ny ankizy. Ny pirogue anaty piscine. Ni petit train. Eo ihany koa ny Vespentin. Ankoatra ny lalao dia nahitana ireo karazan-tsakafo ho ankafizin'ny ankizy toy ny barabapapa, ny cornflakes ihany koa ny téton toerana. Taona nanehoan'ny ankizy ny talentany amin'izao fetin'ny Noël izao. Toy ihany koa ny zarana ny kilalao ho an'ny zanaky ny mpiara-miasa eto amin'ny TV Plus Madagasikara amin'izao fetin'ny Noël izao.
Mandela, Régis, Mandela. Fa tsy nahatinoany ny vondrona TV Plus Madagasikara nisy am-pianakaviana. Nisy ny fizarana panier garni amin'izao andro fety izao ahafahan'ny mpianakavy tena mankalaza tokoa ny fetin'ny Noely. Ny mpiara-miasa rehetra eto amin'ny TV Plus Madagasikara dia misaotra sy mankasitraka ny filota le jeneraly tamin'ireo fanomezana na ho an'ny zampianakaviana na ho an'ny ankizy amin'izao andro fety izao. Fizarana kilalao sy fialamboly moa izay ho arantsika ao anatin'ny fandaharana la récréation spéciale Noël ny alakamisy 15 Desambra ho avy izao eto amin'ny TV Plus Madagasikara manomboka amin'ny 3 ora sy sasany tolakandro. Ny vondrona TV Plus Madagasikara ihany koa dia mirary fety sambatra sahady ho antsika rehetra mpanaraka ny TV Plus Madagasikara. Izay tompokilay sy tompoko vavy no manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ity anio ity ampatsahivina isika fa tsy misy ny fampalalam-baovao ho an'ny rampitso fetin'ny Noely 20 Desambra miverina aminao kosa izahay ny 20 Desambra ho avy izao. Mirary fety sambatra ho antsika rehetra. Veloma tompoko.